FFKM miantso amin'ny fandiniantena sy ny fibebahana. Sampananambotry manjaka jerepotsiny akoho mamborona. Topo fiantsonana garamakisy fasankarany mangina vitsy ny mpandeha. Manatitra ny ara-batomboky lahy sy tomboky vavy tonga sao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary manasanao ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao ny finoana avy hatrany isantarana ny fiarana amin'ity alina ity toa mifanipaka toy ny valalan-karona ireo mpiray tandrazana na dia tonga azy ilay andria ny fiadanana very ny sotoavy na maha-malagasy ny fantrana ratsaina ara-materialy fa indrindra ny ara-panano antony izany rehetra izany hoy ireo ray aman-dreny mpiangonana ao amin'ny FFKM amin'izao krismasy izao. Tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra ary nonina tetỳ amintsika. Afaliana ho antsika izany satria fankalazana ny famonjenantsika kanefa toa afaliana tsy mety ho tonga lafatra vokatry ny savorivorom-piainana ny fantrana efa miatra amin'ny ankalana miofakondro vava ny ankamaroan'ny malagasy sy mba ny tontolo iainana any ka manjavozavo ny ho avy ho hiatrandy izy efatra amin'ny rahalahy tanatin'ny fanambarana. Fotoana fifampirariana sambarana sy fiadanana nefa izao krismasy izao. Jesosy Kristy no andrian'ny fiadanana hoy ireto ray aman-dreny ara-panahy ka ny fiadanantsika olombelona sy ny fiangonana dia tsy misy afa-tsy ny fihavanana indray eo amin'ny Kristy sy ny azo fijaliany izay nandraisantsika ny famelan-kelika ho fampihavanana ao aminy. Amin'izao krismasy izao dia miantso amin'ny fandiniantena sy ny fibebahana, ny famelan-keloka ary ny fihavanana. Mihavana amin'ny olona rehetra anaty fiekikeloka, ny fibebahana, ny famarinana ary ny fihavanana. Aoka tsy ho mpiainy fotsiny fa tena iainy ny tenin'Andriamanitra. Mitarika antsika andiny tena anatin'ny fanetren-tena ny filazantsara ny famonjena ka tsy fampiantso isika fa hiala amin'ny fahalovana sy ny ratsy fanao. Ny fanamasina anavao sy anangana antsika zanak'Andriamanitra dia ho haintsika ny manova endrika ny tontolom-piainantsika, hanafaka antsika amin'ny kolotsain'ny fako sy ny fahafatesana ary hanaja ny tontolo iainana ka hifampitsinjo sy hazoto amin'ny asa tsara rehetra ho hiatran'ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy. Manodidina izay vaovao izay satria mbola tsy misy famaizana dia tokony handray ny andraikitra napetraka tamin'ny mpitondra hoy ny mpitandrina Emmanuel Ariandrianarson tsy nisorona manoloana ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mampahery ny malagasy koa ity ray aman-dreny ara-pivavahana manoloana ny fahasahiranana sy ny fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena. Amin'izao fetiny krismasy taona 2024 izao dia nisy ny afatra mafonja avy amin'ny mpitandrina Emmanuel Ariandrianarson avy eo amin'ny FJKM mandrondra fahasoavana ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ho an'ny mpitondra fivavahana ary ny mpitondra fanjakana. Sahirana ny vahoaka isorana ny tompo be zavatra jereny ny atseneny raha mbo mandalo eny ihany ny tena fa ny fahefa mividin'ny olona zany dia latsaka misy ny very hevitra mihitsy amin'izao fotoana izao hoe inona ny mba entina malifaliana ny ankonana amin'izao andro krismasy izao. Ny teny voalohany dia ny fiantsoana ny olona hiatoraka amin'Andriamanitra. Mazava ny teny soratra masina hoe ho tahina izay mahatoky ny tompo dia izay mandray ny tompo ho tokony izany. Mino ny tompo fa zany nahatongavanao anao hamonjy sy hanafaka anao. Areto dia manentana antsika fiangonana antsika kristianina satria isika no tenan'ny Kristy ety an-tany maneho fitiavana dia aoka tena aneo ny fihavanana, ny fankatiavana, ny fifampitsinjovana amin'ny vanim-potoana toy izao. Fa izany no endrika sitrak'Andriamanitra ho tazany amin'ny fiainantsika. Raha mba mitodika aminareo mpitondra dia tena jereo ny fiainam-bahoaka. Fa fahefana omen'Andriamanitra anareo ny eo amin'izany ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra izany. Fa rehefa tena mandeha arak'izay sitrapon'Andriamanitra nareo amin'ny fitondrana ny fiainan'ny vahoaka dia Andriamanitra mihitsy no mitantana nareo hatanteraka ny sitrapony ny fanasoavana ny vahoaka amin'izao vanim-potoana sarotra iainan'ny vahoaka izao. Fa raha toka andeha lavitra n'Andriamanitra tsy miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy hahita fahombiazana mihitsy ary enjera
amintsika mpitondra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Adin'Andriamanitra amintsika mpitondra zao fahantram-bahoaka zao noho ny tsy fandehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ekena fa eo ny fahasahiranana iraisam-pirenena hoe ady any Rosia sy ny Ukrainiana ny fiakaran'ny petrolina samihafa, fa misy ny andraikitra lehibe koa miankina amintsika eto amin'ny toerana. Izay inananao ifalio mifalia mandrakariva eo amin'ny tompo hoy izao indray mifalia hoy ny soratra masina. Teo aminao ny fiadana amin'ny tompo. Ora sisa no isaina dia gadona ny fety Noely. Raha ho amin'ny androany 4 Desambra aloha dia nangina ny tsena ny akoho Amam-borona teny amin'ny sapanana Ambotrimanjaka manodidina ny 7 alina ariary ny gisa, 5 alina sy 1 hetsy kosa ny vorontsoloza. Na ireo mpivarotra na ireo mpividy dia samy miaiky fa sahirana ny isan-tokantrano ary tsy tahaka ny tany aloha intsony ny fanamariana izany hoe fety ny krismasy izany raha eo amin'ny sakafo no asinteny. Miala irary nombana sy toky Ramarola. Tamin'ny folora maraina izay no nandalo teny amin'ny sapanana Ambotrimanjaka androany, raha ny zavatra hita teny toerana nangina tanteraka ny tsena ary jerepotsiny ireo akoho Amam-borona. Vao maraimbe anefa dia efa tonga teo an-toerana ireto mpivarotra ireto. Misy ihany ireo mpanontany, saingy ny ankamaroany ireo mpanjifa dia tsy mahatakatra intsony ny vidin'ny gisa sy ny ganagana ary ny vorontsoloza izay tena betsaka eny amin'ny mpivarotra iny. Eo ny fahasahiranana fa nahitana fiakarany tsy latsaky ny 500 ihany koa amin'ny ankapobeny ny vidiny entana. Nisy tamin'ireo mpivarotra no nisafidiny hitazona ny vidiny hatramin'izay, saingy na eo ary izany tsy nahita mangirana ny ankamaroan'izy ireo noho ny tsy hoampiny ny vola eo ampelantanany ireo mpividy. Tsena tena tsisy dia tsisy amin'izao satria ny entana miakatra dia miakatra ny vidin-javatra. Ny gisa zao 350 teo aloha 5 alina 9 alina dia efa maro. Vorontsoloza zao 7 alina sy 1 hetsy, ny ganagana 2 alina eo. Teo aloha izy 5 sy 1 alina dia mahazo gana. Fa zao tsy mahazo tonga tsy 2 alina mihoatra. Any amin'ny angalana mihitsy ny tena mampiakatra amin'izao satria ny vidina katsaka lafo be. Katsaka zao efa 200 sy 2,000. Vidim-piainana miakatra dia miakatra ko ny vary vidiana ohatrinona zay mbola vidy gisana 7 alina 9 alina. Anankiray zao ny lafo amin'izao ohatr'izao zay tamin'ny folo ohatr'izao folo mahery kely efa malafo 5 ny anankiray 9 7 isa tao. Raha pitsonga tsy fantatra fa ny androany aloha zao dia mbola tsy misy mahitsy. Amin'ny herintaona aloha dia tsy nisy dia amin'ity koa mbola tsy nisy. Tamin'ny maraina efa tamin'ny 9 zao dia mbola tsy nalafo, mbola tsy vaky loha foana hatramin'izao nefa reo 4 kely roana nety dia mbola tsy vaky loha foana hatramin'izao. Manambola ny olona dia tena tsy mividy mahitsy ny olona zao. Fa hariva ny andro ianao ray ny lafo. Mitovy ihany zao aloha ny vidiny tamin'ity sy ny tamin'ny herintaona fa mbola tsisy fiakarana mahitsy ilay izy. Eo amin'ny 250 300 ohatr'izay ihany ny vidiny fa tsy dia mbola niakatra mahitsy ny antoka ka. Tsy niomana ary tsy manana vola natokana anaovana fety ny ankamaroan'ny tokantrano, saingy atao fotsiny izay hampiavaka kely ny andron-draham-pitso amin'ny andavanandro tsotra. Saika tsy manana fahafahana hividy akoho Amam-borona tahaka ny teo aloha intsony ihany koa any ankamaroan'ny olona. Amin'izao aloha zany tsy ohatra ny teo aloha tsony hoe mavita hoe mividy betsaka fa mba fahafinaretana ho an'ny ao an-trano sy ny ho an'ny ankizy dia izay no mahatonga ny hoe mitsetsena kely aloha dia mbola manontany ny vidiny aloha amin'izao fito ambony vidy moa zany tsy hay na miakatra na mitana dia hoe mandany be zany fa izay azon'izay budget eo any no tsy maintsy vidina zany. Ny fanomanana amin'ny fety aloha enjakenjana ihany satria ny fiainana raha malala moa ny fitetavana koa raha malala ny andro fa varatra be zao dia ny asa koa tsy dia misy dia ny fianakaviana nefa tsy maintsy tohanana ara-tsakafo. Ny fahafahana angamba esahana atao izay mampety anazy fa ny fahafahana hoe tena manao be tsy dia tena misy. Tena ny hena be raha isa-taona mavita mba manomanomana kely na hatramina boisson ary mba vita fa tamin'ity tena maivana. Vitsy ireo fianakaviana ny safidy nivoaka Antananarivo atao anatin'izao fankalazana ny krismasy izao. Sakana amin'izany tsy fisina ka tsy afa manoatra saika ireo mpivarotra sy ireo mpanao ajidy no hita teny amin'ny tobi-piantsonana tamin'ity androany ity. Mitatitra izay vaovao izay after Sondriabe sy Tahiriniana. Nangina ny tobi-piantsonana tetsy Andotam-penaka sy ny fasan'ny Karana efa 4 andro mialohan'ny fitin'ny krismasy. Sahirana ny malagasy tsy misy ny vola. Ireo tsy maintsy mamita didy sy mivarotra manenjika ny renivohim-paritany ary pila ravinahitra teto an-drenivohitra hamonjy ny ray aman-dreny ny tena tazana teny an-toerana.
Tsisy hoe fanomanana fa mba mandeha amangiray aman-dreny. Ndeha ho any Antsirabe misy adidy tsy maintsy atao izy. Fanomanana fety aloha zany dia tsy misy satria ona re zany misy adidy tsy maintsy atao, misy fahoriana dia tsy dia misy tokotany loatra ngamba. Fankalazana mangingina aloha e vola tsy dia misy loatra. Tsy dia nitovany tamin'ny taona lasa zany fa somary niena ny mpandeha tamin'ity. Ny petsena aloha zany dia mpanao vakansa tsy dia misy fotsiny le mamonjy ray aman-dreny zay ngamba ny fahefana mividy mihitsy zany nefa miena le volan'ny olona satria volany eo ihany nefa ny vidim-piainana miakatra. Ho an'ny tetsy amin'ny fasan'ny karana nisy ny tsy fifankahazahoana kely teo amin'ny lamina sy ny sarandalana. 2 alina ariary no napetraka ao anatin'izao fety izao, efatrefatra ny seza. Raha toka tsy nisy fiovana kosa ny sarandalana ho an'ny tetsy amin'ny Garamaki. Tsy haiko izavy ny tokony andraikitra ny ATT sy ministère ny transport angamba ny tokony mijeran'izay hoe misy fanararotana ihany ataondry zareo ety amin'ny mpitatitra ety hoe sady miakatra le frais no mbola tery le place hoe hitanareo tsara angamba nareo na hita hoe tery le place raha tokony ho efatra ohatra le place ataondry zareo dimidimy efa le frais fa efa miakatra be dia mampalahelo miakatra hatramin'ny 2 alina ariary izy zao nandehanandro zareo teo miafy be le mpandeha anaty le fiara tena hita hoe tery. Teo aloha zao nisy efa eny marina raha malala hoe niakatra ny vidina solika ho anay zany ara teo aloha 5,000 teo zao izy tafiakatra hatramin'ny 2 alina ariary. Naterina izy zany le andeha hoy fandeha avy aty Antananarivo andeha hiazo Antsirabe. Miatra ary mipetraka avokoa ny fepetra mifandraika amin'ny fepetra sakana tsy hiparitahan'ny aretina Covid sy ny mety ho lozam-pifamoivoizana. Entitra ny tompona andraikitra amin'ny fanaraha-mason'ny fiara satria hain'olona ny resaka. Alohan'ny départ dia jerevana daholo ny taratasy momba fiara dia ny tomobile zany atalohan'ity fety ity efa miakabazana efa vita entretien tsara daholo. Aminy somana tena angamba fa tsisy ny accident ity satria efa nitenena koa ny chauffeur andeha mora daholo. Dia momba ny hoe momba ny barrière moa dia ingambany mitovy foana ny anay aty. Matetika moa zany ny olona atao amintsika zadiny fa efa betsaka vita vaccine kanefa misy koa tsy vita vaccine dia zany tsy masaka anao hoe geste barrière fa matetika anaty tomobile raha hitanareo zao raha misy tomobile départ misy manao cache-bouche moa misy tsy manao cache-bouche fa ny ankabeazany moa ny olona efa mahafantatra daholo zany. Zao mbola ao ny amiana ara-pahasalamana dia ndraitrarehetra tokony hitandrina foana fa ny eto amin'ny Maki kosa dia tsy maintsy misy le fanasana tanana eo ihany koa ny famindrana fanafodin'ny fiara, ny famindrana fanafody an'ity toerana ity manao izay azony atao izay arak'izay vita ny tiany tompo-piantsonana. Eto ihany koa fa misy ny antsoina hoe contrôle au départ izay efa nisy hatramin'izay dia io contrôle au départ io no manara-maso ny atota taratasin'ny fiara rehetra mba ho fiara ara-dalàna. Eo ihany koa ny fanara-maso ny avon'ny entana mba tsy ohatra araka ny tokony ho izy dia eo koa moa ny DGSR izay miara-miasa amin'ny Garamaki Andotapenaka eo amin'ny fitsirihana an'izay hoe mety hoe tsy fahatombana fiara zay amin'izay zavatra hita maso aloha zany dia afaka jerena eto amin'ny Garamaki Andotapenaka. Miantso ireo mpamily ihany koa izy ireo amin'ny tokony hitandremana mandritra izao fety izao. Dia anatin'izay ny fanentanana ihany koa an'ny mpamily satria amin'izao fotoana izao dia andro fety ao anatin'izany ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka indrindra fa na mpamily fiara tsotra na mpamily fiara vaventy dia oka samy hitandrina daholo any amin'ny lalana eny satria be dia be ny fiara mivezivezy ao ihany koa ny tsy laozany hoe misy mamo eny an-dalana eny ao ny resaka rotsakorana ny lalana sy ny sisa dia oka samy hitandrina mba ho fety ren-doza ity fety atrehantsika ity fa ho amafisiko manokana ny amin'ny mpamily fitateram-bahoaka ny familiana fitateram-bahoaka ny fiara dia tsy fanehoana tanjakana fiara ty amin'ny fitateram-bahoaka fa misy toerana averiko foana misy toerana fanaovana an'izany eny oeritsy atosika fa aty amin'ny fitateram-bahoaka dia tokony ho mendrika ny mpamily mitatitra ny vahoaka ary tsy handray zava-mahadomelona na zava-pisotro mahamamo mba hiarovantsika ny ain'le mpandeha satria sarobidy ny aina ary simba ihany koa fananany ambonina ka oka hitandrina ny mpamily rehetra amin'izao akatoko ny fety izao. Tsy manana teti-bola manokana kalazana ny fetin'ny krismasy ny akamaroan'ny malagasy. Miakatra avy roa eny ny vidim-piainana, variana mitady sy ny tsikaraka ny mahasoany rehetra. Adino tanteraka ny fety sy ny fialamboly iarahana amin'ny fianakaviana noho ny fahasahiranana lalina lalovana amin'izao fotoana izao.
Singa tsy afa-misaraka amin'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy ny mofomamy amin'ny noely na ny bûche de Noël. Kolotsaina vahiny kanefa tsy izay maharatsy azy raha misy nentim-manana ampifaliana ny ankonana. Fantaro ary fa tany amin'ny taona 437 tany no namoronana mpianatra mpanao mofomamy tao Saint-Gérin-des-Prés ny bûche de Noël. Raha ny eto amintsika rehefa noely toy izao dia maro ireo toeram-pivarotana sy ny fianakaviana no mivelona amin'ny fanamboarana azy. Niakatra ny vidin'ny bûche no ny fiakarany akora fanamboarana azy mety noho izay fisondrotabidy izay dia ny hainy ireo mpanjifa araka ny fanazavany ireny mpianakaviana iray mivelona amin'ny fanaovana mofomamy amin'ny fandraisam-peo ny avitra solondraibe sy taiziniana. 2 alina ariary hatramin'ny 5,3 alina ariary eny amin'ny toeram-pivarotana ny iray amin'ny bûche de Noël. Nisy fiakarany vidiny noho ireo akora lafo. 900 hatramin'ny 5,900 ariary ny atody iray. 504 ariary ny iray kilao amin'ny siramamy fotsy. 903 ariary ny kilao amin'ny lafarinina raha manodidina ny 2 alina ariary ny menaka amin'ny tavoangy. Ary 307 ariary kosa ny litatra amin'ny atsinjarany. Ireo no akora tsy maintsy ilaina amin'ny fanamboarana mofomamy amin'ny ankapobeny. Ho an'ireny mpianakaviana iray mivelona amin'ny fanamboarana mofomamy, 2,1 alina ariary hatramin'ny 3 alina ariary ny bûche de Noël. Niezaka izy nitazona ny vidiny ho zakany rehetra na teo azy izay fiakaran'ny akora ilaina izay. Ny hena kosa ny mpanjifa noharina tamin'ny taondasa raha ny fanazavany. Ny anahy zao ny vidiny dia tsy dia tena hoe nataoko misy akarabenao tamin'ny herintaona ny hena dia tena hoe hitantsika raha hoe tena somary misy fiakarany le ingrédient. Ny rehetrarehetra mihitsy zany dia ny problème kely koa le fiakarany tsy dia misy espace de temps be hoe ndraindray mety hoe ny taloha zao ohatra mety hoe amataona na mambolambolana ohatra fa tamin'ity misy hoe espace na herinandro dia fa tonga dia niakatra be mihitsy ny ingrédient. Dia ianao zany miezaka foana calcul an'ilay izy hoe mitazona an'ilay prix ianao nefa koa ianao mijery an'izay hoe mba tsy dia ahafaty antoka anao. Izany hoe ny anahy manokana zany dia zahako foana aloha zany hoe mba afaka mba manjifa an'ilay izy daholo ny sarangan'olona. Nefa koa amin'ny qualité nefa ny mba lazaina hoe mba mahafapo maro ihany. Ena zao atody aloha voalohany, dia ny siramamy dia ny farine dia ny crème liquide naovana crème, dia ny parfum ohatra hoe ataonao chocolaté ilay izy dia na ianao mampiasa poudre cacao na ianao mampiasa chocolat pâtissier mety daholo. Dia nature zao aloha aloha mbola tsy vita fa parfum forêt noire mety dia ny tout choco. Maharitra 10 minitra mahery ny fanaovana ity karazana mofomamy iray ity. Karazany 3 no nataony, ao ny nature, ny choco ary ny forêt noire. Olana goavana amin'ny fanaovana mofomamy ny fahatapahan-jiro izay mampitaraina andretra amin'izao fotoana izao. Ho an'ny eny amin'ny faritra tanety be anala mahitsy, matetika milatsaka ambany ny herinaratra ka tsy maintsy mitady vahaolana izy ireo. Isan'izany ny fampiasana lafaoro mandeha amin'ny arina fandrehatra. Ny rano ny tatoato ny tena tonga dia maraina jusqu'à riva tsisy rano. Misy impact iny. Ohatra zao ny paty rehefa atsofoka anaty voalohany aloha rehefa batena aloha le paty batena aloha le génoise ka raha amin'iny zany mitapaka tampoka ny jiro dia efa avy ianao zany tsy maintsy mitady fouet dia efa fouet tena mikina satria mesure iny mijanona eo dia lasa me liquide le paty dia amin'izay fotoan'izay izy tsy hiakatra mihitsy dia simba zany aloha le ingrédient. Dia ny anankiray koa raha ohatra izy zao mitsofoka anaty lafaoro mitapaka jiro dia efa tonga dia simba koa le génoise. Zay aloha zany tena problème mahazo anay manao an'itony amin'ny resaka jiro. Ny précaution aloha zany zao ny tena mety aloha zany dia manao deuxième choix na lafaoro foana. Zaho zao misy foana mampiasa lafaoro gasy, dia manao charbon
lafaoro gasy ampiasaina amin'ny charbon reny fa le temps ianao mbola andrehatra afo sy ananan'ny charbon reny efa simba ihany le paty eo amin'le lafaoro ao amin'le jiro tapaka raha ohatra aloha tonga dia isafidy mihitsy ianao hoe tsy ampiasan'le elektrika aloha satria raha sao matahotra amin'le jiro dia izy aloha zany le charbon somary miconsomme kely rehefa mampiasa an'le lafaoro gasy. Araky ny tantara dia zava-dehibe nandritra ny antsoina hoe solstice d'hiver, alina lava indrindra ao anatin'ny taona, dia ny alina 1 Desambra izany ho an'ny vahoaka Germanika, monina ny atsimo atsinanan'ny Fransa-ny Bush. Tamin'izany dia nanao précession ny zandriny sy ny zokiny indrindra ka nilanjan'ny vatakazo. Narehitra tao anaty cheminée io vatakazo io iandrasana ny andro maraina. Rehefa izay dia apetraka eo voan-databatra izany, tao aorian'ny ady lehibe faharoa dia ny ely, ary nandrakotra ny Eoropa ity fomba ity. Novaina ho mofomamy miendrika hazo hatrany ka tsy mety le filazatra amin'izao. Tany amin'ny taona 1990 tany dia tao an-dakozian'ny mpanao chocolat iray antsoina hoe Félix Bonat tany Lyon no nanatanterahana ny mofomamy bûche de Noël voalohany. Tsindrin-tsakafo ny namorona anazy ary misy karazany maro araka izay hitiavana azy ity bûche de Noël ity. La fomba vao hafa tanteraka kosa indray mifandraiky amin'ny politika manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena ny anteny miram-pirenena io no fanehoan-kevitra nentin'ny profesora Jean-Louis Rakotombo Androany raha nitondra ny heviny mahakasika ny fahoriam-bahoaka amin'izao. Efa natsapy ireo solombavam-bahoaka fa sahirana ny malagasy ka tokony roso amin'ny fanesorana ny filohan'ny repoblika izay fototra voalohany amin'ny fametrahana ny politika mpanjakana hoy ny fanazavana. Germaine Menjanary sy Toky Ramazla. Laharana fafolo amin'ny firenena mantra indrindra maneran-tany i Madagasikara aty amin'ny taona 2024 raha toka laharana fahadimy amin'ny gisitra aty Afrika. Tsy fahaiza mitantana, fanjakan'ny kolikoly ary tsy fangararana ataon'izao fitondrana radio ilay izao no isan'ny fototra mahatonga ny fihamoran'ny firenena. Etsy andaniny tsy misy tena fanaran-dalàna sy fampiaran-dalàna eto amin'ny firenena fa saromana amin'ny finamanana ny fomba fitantanana. Na dia ity izao aza fa famitehana fiainam-bahoaka no miseho eto. Isan'izany ny solombavam-bahoaka eny anivony anteny miram-pirenena raha toka misy ireo olona ambony voatontonona amina fiara-maloto ka tokony alefa any amin'ny haute cour de justice. Ny Assemblée nationale manana andraikitra be eto amin'ny firenena fa tsy mety hanao ny andraiky ny araka ny tokony ho izy. Voalohany indrindra aloha manao ny lalàna izy, manao proposition de loi izy, mba firy ny proposition de loi natao teto satria tsy ala hauteur ny député sasasasany. Faharoa manarak'izay raha ohatra misy manao adalàna ny mpitondra ambony dia tokony ho tsarainy any amin'ny haute cour de justice kanefa tsy maintsy mandalo amin'ny afoandiovana Assemblée nationale ny dossier zay vao azo tsaraina any. Ny Assemblée nationale zany milaza hoe olo-masina io na olona tokony ho gadraina io. Dia teto amintsika nisy maromaro ny mpitondra ambony izay nanao adalàna ohatra ministre ny justice teo Oloré zao nanao corruption à haut niveau. Ohatra reny Bombo Sisity reny, reny écran place ny sisa reny tokony ho tsaraina. Kanefa ny ao amin'le afoandiovana atao hoe Assemblée nationale tsy mety manao satria majoritaire ao anatiny dia ny député mpitondra. Akoatran'izay député tokony manao enquête parlementaire fa hatreto mba firy ny enquête parlementaire ary raha mba nanao aiza ny tao amin'ny Sénat tamin'ny fotoan'androny anankiray débloqué sans suite. Dikan'izany tsy mipetraka tsara araka ny tokony izy fa anara-tsy very ohatra vilian-tsahona fotsiny ny andraikitra Assemblée nationale. Sarotra ny androsoan'ny firenena raha toka ireo natao hosolontenan'ny vahoaka mialangalana amin'ny fandraisana andraikitra toy izany. Samy taza-potsiny ny fahavoazan'ny vahoaka izay nifidy azy ireo. Manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka no andraikiny. Manao motion de censure, manao ny empêchement, dia io le motion de censure zao dia reny sy nery fotsiny député sasany dia tsy mety hanao indray. Io nefa maimay te hanao an'ilay izy dia imezan'ny olona fotsiny. Fitaovana fotsiny le député fa tsy afaka tena mijoro amin'ny zavatra tokony ataony na winina fiantraikany any amin'ny exécutif. Zany motion d'empêchement zany tokony ataondry zareo koa zany adidiny zany fa manino izy tsy manao mety ve
mety aminy ve mety aminao député reo ve le fiainam-pirenena am'izao fotoana zao reny mpandikana lalam-panorenana be deaibe reny dikazay zany amin'ny système io na andika lalam-panorenana 100 izy amin'ny filohan'ny république tsy manino tsisy nizy afaka anala azy zany problème eto amintsika. Ireo rehetra reo no antony itakina ny fikonantom-pirenena ho iantrany ny fanazavany no mafisiny fa tsy mila teteza mita akory ny fanaovana izany raha toa ka tena manana fandavatena anavitra ny firenena ny rehetra saingy ny mba anoizana ny fahalovana eto amin'ny firenena no ila zany fa mitady seza ny mpanotra raha mitaky io fikonan-doha sy ny fifampiresahana io. Iroso amin'ny dingana manaraka izay solombavam-bahoaka raha toa ka tsy mandray fepetra manoloana iny fitsipaham-pitokisana nataon'ny solombavam-bahoaka maro anisiny ny filoha ankehitriny io ny solombavam-bahoaka Rabekijana Soloery ny tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy no tokony hojerena ho ny fanazavany. Nery Andrianarivondy MBS Ambatondrazaka. Fatsapahan'ny solombavam-bahoaka 500 ny fikatsoan'ny fiainam-pirenena no nahatonga ny motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernementa ho ny solombavam-bahoaka Rabekijana Soloery. Ny filoham-pirenena mihitsy ankehitriny no mampisavorovoro ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Mila mandray andraikitra izy fa raha tsy tanteraka zany dia iroso amin'ny dingana manaraka ireo solombavam-bahoaka araka nambarany ny solombavam-bahoaka vofito am-paravaravolo Rabekijana Soloery. Ny zava-misy dia izahay ao anatin'ny solombavam-bahoaka dia matsapa fa efa tena tsy mandeha intsony izao fitondram-panjakana zao zay no nahatonga an'iny fanamboana tsony ho lasa 500 iny ary tompona andraikitra voalohany amin'izany ny filoham-pirenena satria mampisavorovoro ny fiainam-pirenena ary maton'ny solombavam-bahoaka nanao an'iny sony iny fantatry ny solombavam-bahoaka rehetra fa tsy mandeha ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana zao ny resaka tsy fandriampahalemana resaka reny motif betsaka be izay niteneniny 500 solombavam-bahoaka reny ka dia araka zay moa ao anatin'ny solombavam-bahoaka mpanotra dia rariny sy hitsiny zahay satria fantatra fa tena tsy mandeha ty fiainam-pirenena ty nanao soniany reny ary mangataka zahay an'io motion de censure rehefa tsy mandray andraikitra zay filoham-pirenena efa misy démarche hafa nataonay solombavam-bahoaka. Fa nitondra ny heviny manoloana ny fandrodanana ny tamboho eo amin'ny parkina manoloana ny hôtely iray ao Toliara ny Ray aman-dreny Tokobe 3 naroda ny fiadidian'ny tanàna mantsy io tamboho io izay nambaran'izy ireo fa tsy manara-dalàna velively ny asa nataon'ny komina Germaine Moenjanary tokony raha maro lany mitatitra izay vaovao izay. Ny roso tamin'ny fandravanan'ny fanorenana tamboho eo amin'ny parkina manoloana ny hôtely iray ao Toliara ny fiadidiana tanàna Toliara omaly nilaza ny mpisolo vava ity hôtely ity fa tsy manara-dalàna ny fomba nanatanterana ny didy ary tsy nisy ny fampafantarana ny didy mialoha ny fampiarana azy. Tsy ara-dalàna ho izy zay satria ity didy ity dia ny huissier voalohany indrindra no didiny fitsarana hanao ny exécution eto zany tsy ny huissier no manao ny exécution fa ny OMC zay solotenany monsieur le maire zay aloha voalohany tsy ara-dalàna zay zavatra zay. Faharoa tsy nisy signification commandement fampafantarana didy zay ny ambara tonga mpahefana rehefa hanao exécution tsy maintsy misy fampafantarana didy tsy maintsy misy itératif commandement fiverenana ndray mandeha amin'ny fampafantarana didy satria tsy maintsy jerena ny zony andaniny sy ny ankilany rehefa eny amin'ny fitsarana ny raharaha tsy nisy zay. Par contre ordonnance navoaka ny fitsarana ady amin'ny fanjakana le ordonnance nanaovanay fampakarana nanaovanay cassation io satria efa manana force exécutoire araky ny tenin'ny ankilany teo nefa kosa araky ny article 69 zay mirégir ny tribunal administratif loi 2001-025 du 9 avril 2003 dia rehefa manao sursis à exécution de suspendu daholo ny didy mivoaka mahakasika ny exécution. Article 69 ny loi mirégirany tribunal administratif.
tokony isy hoy izy ireo ny fampiresahana mialohan'ny fampiarana an'ilay didy mendrika fanavakavana ny zavatra ataon'ny komina ho iantragna ireo ray aman-dreny ny tokobe telo mahita zaho eto sy madamy avao namira honkona misy honkona amilala mikia amy garasambo rava ny honkona tena faharoa misy honkony koa eto ambalikato be misy mitsano ambaliky ny pirazato ny fafany olona maninon'aby reo tsy tezerana fa ny madame parteva avao ny tezerana misy kia baka mifananao sira ty manino tsy tezerana fa madame parteva avao ny tezerana de misy délibération des conseils zay miboaky mahakasika ny tokotany lakoro na kopakopaky toy itoy misy délibération des conseils akeo mikasika ny honko zay ny soniavy nandriamatoa ben'ny tanàna tsara ny ampahafantarina an'izay mbola ny président conseiller izy tamin'ny fotoan'izay ka gaga zahay hoe iza no tokony ho helohina eto an-tampon-tanànan'ny Madagasikara toy iza ny tsy tokony ho helohina ka ho anay ray aman-dreny raha fahatao ny fandrodanana ny amin'ny sisy trottoir ohatran'izao de tokony hanomboky ny alignement avy any antsimo ka miafara any avaratra ary manodidina ny tampon-tanàna ny Toliara nambarany ben'ny tanàna ny Toliara fa tsy nahazo alalana avy amin'ny komina io fanorenana io ka nahatonga azy ireo itory eny anivon'ny tribunal administratif ny fa 17 novambra lasa teo didina lana hoy ny komina ary tsy maintsy miroso amin'ny fandravana ny tamboho izay naoriny mpandrarà tompony ity hôtely ity izy ireo tsy maintsy ampiakatra amin'ny ambaratonga-pitsarany izahay hoy kosa ny ankilany iray amin'ireo akany mitaiza zokiolona sy zaza ianjadiny fahasahiranana tanteraka ny akandry masera ao avaran-tanàna Ambatolampy anatin'ny boriboritany fahenina 30 ireo zokiolona taizaina ao an-toerana akandry masera avokoa no miantoka ny momba azy ireo teny an-toerana nanao izay fanadihadiana izay mialira azo nombana sy toky Ramarola ankoatra ireo zaza sy ankizy zokiolona misy 30 80 hatramin'ny 20 taona anisan'ireo tena sahirana vao amin'ny foko tany Ambohidro avaran-tanàna ary Ambatolampy izay samy ao anatin'ny boriboritany fahenina no tezaina eto amin'ny akandry masera eto avaran-tanàna Ambatolampy nanomboka tamin'ny taona 2024 tsy manambady amanjanaka ary nena tao anatina fianara tsy zarizary tanteraka izy ireo no nalandry masera hipetraka ao aminy ankoatra ny sakafo sy ny kojakoja madinika dia raisiny masera tanàna ihany koa ny fitsaboana azy ireo tahaka ny fiarahamonina rehetra misy ny fitsipika apetraka isiany fiarahamonina mirindra ao an-toerana zareo zokiolona reo zany dia tena ataontsika hoe cas extrême ny toerana misy an'zareo tsy saza maha-olombelona ny trano hipetrahany izy ireo sy ny velomany satria ny trano hipetrahan'ireo be antitranay ireo zao azo lazaina eo amin'ny 2 mètres carrés rangeza indrindra ny trano hipetrahany zara raha misy fandriana kely fa misy koa na volana andrahoana zareo sakafo ary dia tsy misy ny sasa fa tapana loko ny andrahoana sakafo tsy arakarak'izay fafahana eto no afahanay manampy ny hafa izay ety fotony mahita fa mijaly ny vahoaka sahirana ny vahoaka amin'izao fankalazana ny fetin'ny Noely izao ny zara sakafo masaka sy fanampiana toy ny fotsimbary paty menaka nofokena amin'ny tapi-havanana ary kilalao an'ireo zokiolona sy ireo ankizy ao an-toerana solombavam-boaka Totosoa Andriamampandry 20 teo izy ireo no sitraka izany fanampiana sy fanomezana izany amin'izao saramandro zao tsy maintsy mijery ny vahoaka sahirana ny zokiolona ary koa zany ny zaza tena sahirana satria fantatsika tena mafy zao ny fiainana be da be ny ankizy tsy mahavitrika loatsony ray aman-dreny aka krismasy ny andro dia nanisy sakafo hoanina ary tena tsy hita dia noho izay anton'izay zany natonga nay tamenakavy kely nanolotra izany zao saramandro zao misy no tokony fampitsinjo ny olona rehetrarehetra satria tsisy manana ny ampy fa sambatra izay fanampy
Amin'izao asaramanitra izao dia nanolotra vary milanja 7 taona ho an'ireo mpikatroka atsimo ao amin'ny komina Alasory izay tariny ben'ny tanàna Andrimiry Andriantsoa sy ny filoha marika Ravalomanana tsy noadinoany birony komitima Alasory 3 arivo ireo mpikambana ny sitraka izany andro any fihetsika izay efa fanao ny filoha marika Ravalomanana sy ireo olombo fito tariny ho an'ireo mpikambana ao anatiny antokontsika Madagasikara ho mariky ny fihavanana ho marika ihany koa fa tsy manadio ny vahoaka malagasy ny filoha Ravalomanana sy ny antoko. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany olona 3 no maty ary 3 hafa naratra mafy vokatry ny tifitra vararaka ny tranga tao Paris omaly. Asa fampiororona ny zava-nisy ary teratany Kiorda no lasipera tamin'izany. Niteraka fahatezerana ho an'ireo teratany Kiorda mila ravinahitra ho Frantsa izany ka nisy ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro filaminana atao rin'ny zavan-tranga. Zavandria Maifasy, Mathieu Princy. Niteraka fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo teratany Kiorda mila ravinahitra ao Paris haniasa fampirorona niseho atao amin'ny renivohitra la Frantsa omaly. Naneho ny atezerany ary ny rohatra an-dalambe ireo teratany Kiorda noho ny vonana azo any naman'izy ireo. Olona 3 mantso no namony ainy ary 3 hafa naratra mafy avokatry ny asa fampirorona ny tranga tao Paris omaly. Tsy miaro anay ny fanjakana frantsay ho reto vahoaka ireto raha naneho ny heviny. Azo soroana tsara ny zavan-tranga raha ny hain'ny fitarainana efatra ny amboalohany ny manam-pahefana frantsay ho izy ireo. Efa matetika izahay hanohiara ny asa ratsy tahaka izao. Hatramin'ny androany, olona iray hatreto no voasambotra ho navandoza ary efa eo am-pelatana ny manam-pahefana any an-toerana ny fanadihadiny. Mpitandro filaminana 5 no fantatra fa naratra ary mpanao fihetsiketsehana iray no voasambotra noho ny herisetra natao tamin'ny mpitandro filaminana. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy mankasitraka fihaonana nanaraka izany hatramin'ny farany toy izao manaraka izao ny fandaram-potoana eto amin'ny NBS any Oalina sy ho an'ny Rampitso aoriany izao fampalalam-baovao izao no anarahinao ny fandarana ahoana marina sy ny Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Ton Noël ou le mien. Rampitso alady 20 Desambra manomboka amin'ny 10 ariva no anarahinao ny fandarana ny Noelinay hiaramin'ny ireo mpanakanto ara-pilazantsara maromaro izay anasananao sady anaraka izany tombé pour Noël izay kosa no lohantenin'ny horonan-tsary orahinao ho an'ny Rampitso alina eto amin'ny fahitalavitry ny NBS ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafy ary mirary fety ny Krismasy sambatra ho antsika rehetra veloma tompoko.